Na rano tsara le teny teo dia ohatrohatran'izay le plan le fampianarantsika androany. Omaly zany tsika mihaino hoe ny fitiavan'Andriamanitra anao, manahoana ny relationanao amin'Andriamanitra ray. Zay zany ny basen'le zavatritsika hoe Andriamanitra tiana tsy misy fepetra, amour inconditionnel. Zay le tsy miankina amin'ny fitondran-tenako na ny asa vitako tsy amour basé sur la performance fa tena hoe tsy misy condition zany fitiavan'Andriamanitra anahy. Zay moa zany ny fitiavana lehibe indrindra hoe nameny antsika Jesosy hisolo ny helokitsika ambony hazo fijaliana maty ho antsika. Androany zany tsika ijery hoe identitéako ao amin'ny Kristy, rehefa fantatro fa tia Andriamanitra ray, zay zany zava-dehibe. Fa manahoana kosa izy zaho ao amin'ny Kristy, raha le salamy voalohany vakiana teo dia hoe Andriamanitra nahary anao, Andriamanitra re nifidy hoe ho ariako ianao. Nifidy Andriamanitra hoe iza ny atao ray aman-dreninao, nitsongaina mihitsy ianao hoe aiza ianao niteraka, amin'ny fotoana roviana ianao niteraka, maninona tsy tamin'ny taona 1970 ianao niteraka, fa tamin'ny taona naterahanao, satria spesiala be amin'Andriamanitra ianao. Ao amin'ny baiboly eo koa any amin'ny asan'ny apôstôly any misy hoe fa efa napetraka Andriamanitra zany hoe aiza ny fotoana iainantsika amin'izao fotoana izao. Ny fotoana iainanao sy ny toerana iainanao efa nomanin'Andriamanitra planina daholo, fa tsy hoe mba parazara fotsiny angambany any Frantsa, parazara ny sasany any Suisse, parazara ny sasany any Madagasikara, fa Andriamanitra manao planina rehetra. Mahatalanjona izy nanaovana mahagaga ny asanao. Tsisy olona manamboatra olombelona zany hatramin'izao. Miezaka foana ny olona manao zavatra isan-karazany, tsisy mbola nanamboatra olombelona zany. Andriamanitra ihany no mpanamboatra olombelona. Fantatry ny fanahintsika zany fa hoe na ny olona tsy mivavaka ary mety tsy miaiky izy hoe Jehovah, fa hoe misy forsa hafa any ambony any, misy forsa miasa eto amin'izao tontolo izao satria fantany fa tsy voakontrolen'ny olombelona daholo zany dia tsika no ataoko hoe création farany ambony indrindra namboarin'Andriamanitra. Tamin'Andriamanitra ny créé an'izao tontolo izao nanamboatra an'izao tontolo izao, ny teny fotsiny Andriamanitra misy iny mazava, misy iny aizina, ny zavaboary rehetrarehetra naniry daholo fa tamin'ny andro fahaenina nanamboarin'Andriamanitra ny olombelona, Jesosy mihitsy nidina nanamolavolana le fotaka natao olona, ary ny fanahy masin'Andriamanitra niditra tao anatin'le olona, nampatonga an'le olona velona dia Adama zany. Ny zavaboary rehetrarehetra tsisy an'izay fa tsika spesiala be. Dia spesiala tsika fa hainao koa unika amin'Andriamanitra ianao fa tsisy olona mitovy aminao mihitsy. Fa na dia ny ataoko hoe ny empreinte digitale, ny empreinte ny maso tsisy mitovy amin'ny ianao. Dia nofidintsika mba hovonjeny. Dia avy eo koa teny hoe manana planina izy zany, dia planina mitondra fiadanana ho antsika. Tsy afaka indraindray ny olombelona manana ohatrany hoe fakapanahy mikompare, mampitahana amin'ny hafa, mampitahana amin'ny anina, amin'ny zavatra vitako, amin'ny situationako, ny fananako sy ny diplômako sy ny volako sy indraindray tsika mampitahy na ny fanomezam-pahasoavana ary mampitahy fa maninona tsy mba ohatran'izao ahako, nefa tsy zany fa ianao io manana zavatra manokana nomen'Andriamanitra anao izay tsisy mahavita afa-tsy ianao. Mety mieritreritra ianao hoe ahoana koa zany, inona koa nefa mba vitako, unika ianao, fa ianao mila mandray an'izay ianao hoe tena spesiala mihitsy ary olona, tsy vitan'izay Andriamanitra ka tia anahy, fitiavana tsy mety laika, sady tsisy fetra tsy miankina amin'ny zavatra ataoko sy ny fomba na dia hoe ny toetrako fa tiany foana hoe zany akory tsy manao hoe lisansa hoe manoto isika dia manao izay tiantsika rehetrarehetra, mbola misy conséquence koa ny zavatra ataontsika, mbola zavatra hafa, izay fa le fitiavan'Andriamanitra mifidy anao, ianao spesialy, namen'Andriamanitra talenta manokana ianao izay ianao rery mahavita azy. Ny asa mpanaovan'Andriamanitra anao ianao rery mahavita azy, satria tsy hoe ny ianao lehibe kokoa noho ny hafa na important kokoa noho ny hafa, aloha tsy tena hoe lehibe, misy manao asa lehibe, fa hoe tsy important kokoa ny zavatra ataonao noho ny anahako na noho ny tsioro na ny Naty na ny Dadà na ny Fanoa na ny Michel na ny Josie, spesiala ianao na ny Lili, hafa mihitsy ny nasain'Andriamanitra nataonao. Dia avy eo zany rehefa nifidian'Andriamanitra ianao, tiavin'Andriamanitra ianao, nasehon'Andriamanitra tamin'ny famonoana ny Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana zany dia manana planina ho anao ao izy fa enoy fa tsika koa nefa raha vao tsy mameno an'Andriamanitra dia tsy mahalala inona le planiny, donc mila mianatra mihaino an'Andriamanitra tsika, na fampianarana hafa koa zay. Fa le Galatiana nivakitsika teo hoe voaomby miaraka amin'ny Kristy amin'ny hazo fijaliana. Raha ohatra ianao kristiana nandray an'i Jesosy dia nomboana tamin'ny hazo fijaliana, inona ny dikan'izany? Ny filanao, ny fahotanao,
ny zavatra tianao atao rehetrarehetra efa nomenao an' Jesosy hoe omboy. Raha natao batisy ianao ka nisitrika atao anaty rano, zay no tena atao hoe za tsy miteny hoe tsiditra amin'ny hoe inona ny atao hoe batisa ny zazakely sinitsika, fa ny atao hoe batisa dia manambara-pahabe maso ianao hoe anaraka an' Jesosy ianao dia symbole le hoe misitrika ao anaty rano ianao afoinao ny fiainanao sy ny fahotana rehetra, voaka avy anaty rano ianao ohatrany hoe olona vaovao tena hoe efa lasa ny zavatra taloha, olom-baovao anao amin'ny Kristy. Zay ny tokony ho izy raha nomboana tamin'ny hazo fijaliana ny filanao sy ny fiainanao manontolo dia Kristy velona ao anatinao zao fa tsy ianao intsony. Zany hoe tsy manana tokony zay le hoe tsy misy ampy intsony na inona ma bon zay asain'i Jesosy ataoko dia ataoko e. Ndraindraitsika manko na nataoko hoe mivady ao an-trano raha hoe tsy mba hifamaly, tsy mitovy hevitra dia indraindray le hoe ianao foana tsy maintsy manana ny teny farany ve? Zay le hoe matikambin'olombelona, tsy maintsy manana ny teny farany. Fa na dia hoe marina raha ny ianao, tsy important amin'ny ten'Andriamanitra, meloko ianao raha miansista foana ianao tsy maintsy miteny farany. Za tena mivavaka amin'Andriamanitra hoe rehefa tezitra aza atao miteny tsony. Angamba le vadiko miteny hoe ianao raha mbola miteny be foana indraindray, mbola manao indraindray satria olombelona ianao. Fa ataoko hoe fa mba niena angamba rehefa mba miezaka tsika raha miezaka ange zany tsika rehetrarehetra mba hanahaka an'i Kristy. Zay ny antony anaovantsika zao fiarahantsika mandritra ny herinandro zao. Kristy ny tokony velona ao anatsika raha kristianina tsika. Fa izay ivelomanao izy ankehitriny amin'ny nofo, zany hoe ianao ao anatin'ny tenanao, tsy tompony tenanao intsony ianao en fait an' Jesosy ianao e. Donc aza mirehirena amin'inona na amin'inona fa tsisy anao mihitsy na ianao na zavatra ataonao an' Jesosy daholo zany dia velona amin'ny finoana an' Jesosy fotsiny ianao sisa. Ny dikan'izany hoe mino ny zanak'Andriamanitra ianao izy tsy hoe mpamonjy ianao fotsiny fa tomponao izy. Ny dikan'izany tompo zany ianao ohatran'ny esclave. Raha esclaven'i Jesosy ianao dia zay ianao ny atao hoe libre. Fa raha ohatra ianao miseho anao libre en fait ianao esclaven'izao tontolo izao sy ny devoly. Fa raha ohatra ianao esclaven'i Jesosy dia libre ianao. Ohatrany hoe mety sarotra mandray an'izany fa mampatonga antsika ho tena hoe libre dia manaiky an'i Jesosy, mitondra ny ziogan'i Jesosy. Zay ny atao hoe ozy izy Jesosy hoe eto ny ziogako fa maivana ozy izy eto. Fa raha manaiky mitondra ny ziogan'i Jesosy ianao zay ianao ny atao hoe libre. Raha tsy manaiky mitondra ny ziogan'i Jesosy ianao dia mitondra zioga hafa ianao. Ny olona mandahan'Andriamanitra en fait mitondra ziogan'ny devoly fa tsy mahalala. Misy zavatra tiako tenena anareo zany androany. Misy ohatrany hoe principe ave le izy, façon d'être ave dia zao le izy. Miainga amin'ireo voalohan'ireo zany eritreretra hoe zavatra voalohany indrindra tiako tadidinareo zao fotsiny hoe je suis, je fais et je possède. Être, faire et avoir. Zay ny tokony filaharany zavatra amin'ny fiainantsika. Être, faire et avoir. Je suis. Raha misy zavatra tiako tadidinao zany androany alina dia hoe je suis, je fais et je possède. Zay ny tokony donc priorité zany. Je suis izy ianao le hoe ianao ny eo amin'ny Kristy, ianao le zanak'Andriamanitra. Zay le je suis araka le fanresantsika omaly hoe zanak'Andriamanitra ianao tian'Andriamanitra. Zay ny identité ianao ao amin'ny Kristy, zanak'Andriamanitra ianao. Voaompitra amin'ny hazo fijaliana araka amin'ny Kristy iny fiainanao taloha dia fanitsangana ianao ao amin'ny Kristy. Ny identité anao voaloha je suis un enfant de Dieu. Zay le hoe unique, spécial, le vakian'ny Lilimamy hoe chef d'œuvre ako. Natokan'Andriamanitra ianao dia nasiany marque, le marque-ny fahinahy masina zay napetana teo amin'ny androntsika ozy izy eo amin'ny Baiboly. Zay zany le je suis. Zay ianao, ny identité ianao n'est pas lié, mon identité n'est pas liée à ce que je fais ni à ce que je possède. Mon identité est liée par le fait que je suis un enfant de Dieu dia vonjena atao amin'ny Jesosy ako. Zay ny identité ako. Je suis zany ianao, c'est une façon d'être zany le kristianina. Ny atao hoe kristianina tsy hoe mamaky Baiboly isan'andro dia miangona rehefa lahady dia mivavaka rehefa afaka. Tsy zay ny atao hoe kristianina. Ny atao hoe kristianina dia ao amin'ny Kristy izy ny tompoko sy mpamonjy za zany zanak'Andriamanitra, za mpanompo za zandrin'i Jesosy za zay esclaven'i Jesosy je suis zany. Zay tsika. Zay ianao vao je fais. Ny je fais zany hoe inona nasain'i Jesosy nataonao dia hoe noforonino azy tsika ozy izy sady nantsony anao asa.
raha kristianina ianao ny asa voaloha ny antsony tompo anao dia hitory ny tenin'Andriamanitra. Ianao je suis aussi za sira sy fanasiny tany, sira tsy fahazavany zao tontolo zao ahako, je suis zay, c'est les lumières, la lumière de la terre, zay koa zahako. Dia avy eo rehefa natsoin'Andriamanitra ahako dia mijoro amin'izay identitéako amin'i Jesosy zay dia zay vao hoe je fais. Dia amin'izay ilay hoe inona ary nasain'Andriamanitra ataoko. Voalohany indrindra raha kristiana ianao tsy mila mifahadianana sy mivavaka ianao fa natsoina hitory ny tenin'Andriamanitra ianao natsoina mba ho ambassadeurin' Jesosy aty ambony tany ianao. Ambassadeur zany ange c'est titre l'izy mais c'est une façon d'être hoe partout où je vais je représente la culture du ciel. Ianao zany ambassadeur ianao, je suis une ambassadeur, un ambassadeur, une ambassadeur de Christ. Zay koa ianao. Dia avy eo hoe inona ny asa nasain'i Jesosy atao? Ahoana sisy Jesosy mandehana mitory ny filazantsara, ataovy mpianatra ny firenena rehetra, tsy voatery natao mpianatra hoe iombony mpilipitra sy mampianatra be ohatr'izao foana, fa ianao sy ny fitondrantenanao sy ny fihetsika ataonao sy ny toetranao dia efa mi-influencer manodidina anao, ny façon d'être anao zany efa mi-influencer manodidina anao dia avy eo koa ianao natsoin'Andriamanitra hitory natsoin'Andriamanitra hizaran'i Jesosy natsoin'Andriamanitra ahoana izy ndana izy atovy mpianatra, ndana manasitrana, ndana mamoaka demony, ndana manangana maty. Raha kristiana ianao zany no tokony fiainantsika andavanandro normal hoe mahita olona dia mivavaka, misy devoly mihetsika dia esoriny. Mety hoe tsy manao an'izany daholo tsika rehetrarehetra nefa zay no natsoinantsika rehetrarehetra. Tsy voatery hoe andeha ianao hianatra teolojia na hianatra baiboly dia maka titre pasteur na lasa hoe apôstôly na inona non. Fa maha-kristiana anao dia représentant Jesosy aty ambony tany ianao dia natsoina hitory an' Jesosy ianao natsoina hizara fitiavan' Jesosy ianao natsoina hanasitrana hivavaka amin'ny marary ianao hanasitrana androaka devoly ianao rehefa misy fotoanany ary raha misy maty araka miteny aminao Andriamanitra tsangany dia mivavaka ianao manao an'izany. Za aloha mbola tsy mivavaka ho an'ny olona maty hoe mitsangany fa rehefa indray andro angamba ve mba tsy fantako izay lasain'i Jesosy ataoko fa dia zao fotsiny hoe tsy asain'i Jesosy ataonao zany mila fantarinao mila mahay mihaino ianao zany voalohany indrindra ny sitrapon'Andriamanitra voalohany indrindra izay efa voasoratra anaty baiboly dia faharoan'izay zavatra spesifika asain'Andriamanitra ataonao hoe ndana manampy andry olory, ndana mivavaka ho andry olory, tsy fantako izay asain'Andriamanitra ataonao zay zany tokony hoenitsika koa dia ao aorianan'le hoe je suis je fais le je fais zany aloha dia hoe mandeha amin'ny fahasahiana amin'ny hery sy ny fahefan'i Kristy tsika satria izy Jesosy hoe nomena antsika zany raha kristiana ianao dia tokony ohatran'i Jesosy mihitsy mbola tsy eo daholo angamitsika dia izay ny anarantsika moa amin'ity herinandro ity hoe ahoana kay mba tokony ataontsika mba hitovizika amin'ny Jesosy bebe kokoa mba handeha amin'izany fahasahiana ny hery ny fanahy ny autorité ny fahefan'i Jesosy zany tsika ohatran'ny apôstôly jereviny Petera hoe nandositra izy tamin'i Jesosy ny samborina ko natahotra izy kanefa rehefa nilatsaka amin'ny fanamasina tamin'ny andro pentekosta dia nahazo hery ny mpianatra dia nirahan'i Jesosy amin'izay dia ngamba ny ataoko hoe Petera ny anisan'ny tena hoe sandrindry tena hoe audacieux tena hoe inona zaho izy tsy manana na vola fotsy na volamena fa jerevo meko anao izay ananako dia amin'ny anaran'i Jesosy mitsangana dia sitrana le lehilahy efa narary teo amin'ny le vavahady tany Jerosalema efa narary nandritra ny 7 taona raha tsy diso ahako angamba dia rehefa je suis je fais zay vao je possède any amin'ny 3e degré zany ianao vao hoe je possède inona ny talenta men'Andriamanitra anao je possède zany hoe inona daholo ny zavatra men'Andriamanitra anahy ao anatin'izay ny zavatra naturel hoe ny asanao volanao ny tranonao tomobilinao tsy fantatro daholo izay namen'Andriamanitra anao ao anatin'izay ny talenta rehetra na ny talenta naturel momba ny asanao ianao ohatra mety mahay micommuniquer be mihitsy ianao mety mahay miteny be ianao mety mitatsoratra be ianao mety comptable ianao mety mahay mitoro tômôbila be ianao mety mahay makanika be misy talenta naturel namen'Andriamanitra antsika ianao mety mitsabo olona ohatra ary koa ny fanomezam-pahasoavana dia ny hoe don zany spirituel amen'Andriamanitra reny ny hoe je possède ary tadidio anefa fa ny je possède sy natao atsika irere atsika fa ny je possède le avoir dia nataon'Andriamanitra omena atsika mba ho tantaninao mba hanasoavanao ny hafa ny zavatra omen'Andriamanitra atsika tsy natao
hoe ho atsika irery zany akory tsy midika hoe meloka be ianao raha mba tia ohatrany hoe mba tia confort ohatra hoe andeha vacances ave ianao de hoe manenjika be any eritreritro raha mipetraka any amin'ny hôtel 3 4 étoiles fa andaontsika akan'le motel mora be fa sitranay vola mba hamena mahantra tsy izay loatra le izy fa namen'Andriamanitra ianao mba hiadananao koa arak'ilay mivakitsika teo kanefa tokony tsy manadiny ny asan'Andriamanitra sy ny olona ataoko hoe ny olona sahirana izay apetrak'Andriamanitra amin'ny lalanao ianao ohatrany hoe Andriamanitra re mahafantatra ny ataony fa ny olona mahihatra dia mbola tsy ampy finoana mialatsiny ny teny an'izany ny olona mahihatra dia mbola tsy ampy finoana afaka miakatra ambonimbony kokoa sika amin'ny ara-panahy fa ny olona mahihatra ny olona matahotra hoe raha mamea raha misokatra ny tanako sao dia tsy ampy intsony ny ampelantanako nefa arakaraka ny sokafan'ny tananao no androsahan'Andriamanitra aminao ao anaty baiboly re zany afaka jerenareo fa raha resaka zany hoe mameo ho an'ny asan'Andriamanitra fa folo-karena tokony minimum zany tokony tsy horesahana ntsony akory zany fa ny olona malala tanana izy ny baiboly mameme dia mitombo arena ihany fa ny olona mahihatra mitazona mafy azy eo tanany dia tsy ampy foana fa ny zavatra omen'Andriamanitra atsika zany dia natao hitahiana ny olona manodidina atsika izay le izy ny tena marina ianao zany mpitantany dia ohatran'le hoe manina moa zany le hoe namena talenta 5 namena talenta 10 namena talenta 1 dia le anankiray moa le nalevina fa ianao mampatahotra ianao fa ianao mila voatsiary dia naleviko le izy dia bedan'i Jesosy moa hoe mpanompo tsy mendrika mihitsy ianao fa le anaky 5 sy anaky 10 moa nampitombony talenta dia mbola nahazo x2 izy zany dia tena hoe nitokafan'i Jesosy hoe tena mendrika mihitsy zany dia tsika koa ohatr'izay ny talenta omen'Andriamanitra atsika tokony ampiasaina fa tsy ampirimina fotsiny ary nanasoavana ny olona manodidina atsika namezan'Andriamanitra azy dia zao zany le izy tiako tadiana androany zany hoe je suis zay vao je fais zay vao je possède ny identité ako amin'ny Kristy tsy miankina amin'ny zavatra ananako na miankina amin'ny asako na miankina amin'ny zavatra ivelany fa ny identité ako amin'ny Kristy zany dia amin'ny mahazanak'Andriamanitra amin'ny maefa voavonjy anahy amin'ny maefa voafidy amin'ny maefa voaositra satria raha amin'ny Kristy ianao dikan'ny Kristy dia hoe voaositra ianao kristianina mahazo an'le ositra masina amin'ny Jesosy ianao mbola horesahantsika lavindalina moa izay resaka ositra masina izay amin'ity semaine ity fa ao amin'ny Kristy zany zay le je suis zanak'Andriamanitra zandrin'i Jesosy ami de Dieu aussi ozy izy mantsy any Abrahama olona kasitrahan'Andriamanitra ohatran'ny Davida ave ianao voafidy ianao no amasinina ianao afaka mbola be dia be ny afaka jerevanao anaty baiboly afaka devoara ataonao androany zao zay hoe izy ianao amin'ny Kristy dia ataovy lisitra daholo hoe inona voalaza ny baiboly momba an'izany hoe ohatran'ny anak'Andriamanitra ianao izy izy ohatran'ny pierre précieuse ianao izy izy ianao ohatran'ny ambassadeur ianao chef d'œuvre zay ny identité anao amin'ny Kristy ny identité anao amin'ny Kristy zay fa tsy hoe ny identité ako dia satria manana posta tsara be satria manana vola be dia be any amin'ny banky satria manana responsabilité be ao am-piangonana satria manompo an'Andriamanitra mbola eny serviteur aloha identité ihany fa tsy any amin'ilay asa atao zany no tena mietablir ny identité atsika fa zay lazain'Andriamanitra momba anao anaty baiboly donc ny pratika zany dia zao hoe le être na je suis zany hoe jerevy daholo ny tenin'Andriamanitra anaty baiboly ohatrany hoe devoaranao le teny namenatsika teo zay ao amin'ny salama inona no lazain'Andriamanitra momba anao dia ohatran'ny toy amin'lefa nataontsika omaly ihany koa dia n'Andriamanitra miteny hoe méditer sur les paroles de Dieu zany zay foana le tenenintsika hoe tsy ao amin'ny saina ihany no ahafantarantsika ny tenin'Andriamanitra fa tena any amin'ny fanahintsika mba teny hilentika ao anatintsika moa zany le izy fa ny révélation manova olona fa tsy ny saina raha saina fotsiny ahafantarantsika baiboly rehefa tonga ny ataoko hoe fitsapana mafy tonga dia milatsaka sika dia feno ahiatsika dia feno tebiteby dia matahotra dia ohatr'izany fa raha milatsaka any amin'ny fanahintsika le promesse ny tenin'Andriamanitra dia matanjaka be ianao ary manana fiadanana ianao nao anatin'ny fitsapana faran'izay mafy azy sy ny hoe mbola tsy tonga amin'izay ngamba no ohatra dia zay zany le hoe être na je suis
méditer sur les paroles de Dieu te concernant inona lazain'Andriamanitra momba an'izay efa be dia be moa ny teny antsika teo raha manoratra ianao dia soraty daholo hoe je suis diinina daholo ka hoe zanak'Andriamanitra ambassadeur an' Jesosy voafidy miavaka spécial chef d'œuvre nyvonjena dia inona indray le hoe faire hoe inona kay ny antsony tompo ahy tsy voatery hoe za moa zany teny teo hoe raha kristiany ianao tokony mitory fa tsy voateny hoe manana mission hoe zay mission manao ohatrany hoe asanao zany non ny asanao mety hoe miasa any amin'ny société ianao ny akadazantsika angamba miasa any amin'ny société sotra izany zay koa fa any koa ianao anke tokony témoin fa inona kay ny antson'Andriamanitra anao misy ny sasany hoe nantson'Andriamanitra koa izy mba ho raina reny mitaizany zanaka ao an-trano satria zava-dehibe nge zany zany taoko hoe adidy masina indrindra dia mitaizany ankizy satria ny zanakitsika raha vao tsy voakarakara zany ny ray aman-dreny mikarakara azy dia taizain'ny télé taizain'ny internet ny any am-pianarana ny inona nefa ny adidin'ny ray aman-dreny voaloha dia manabe ny zanany araka ny sitrapon'Andriamanitra inona kay ny antson'Andriamanitra anao dia raha mbola tsy fantatra ao dia eto mambavaka zany dia antanio fanahy masina dia antanio izy rehefa mivavaka ianao dia aza miteny tsoa fa miandrasa fotsiny fa miresaka Andriamanitra moa zany efa samy manana ny fomba fahinony an'Andriamanitra indraindray Andriamanitra ohatrany hoe tonga dia manome pensée anao hoe tonga dia misy eritreritra tonga indraindray mety maheno feo ianao indraindray ampamakiana baiboly ianao maheno zavatra indraindray olona miresaka aminao ohatrany tonga dia manao hoe tilt dia fantatra hoe miresaka Andriamanitra eny fa na dia amin'ny zazakely ary Andriamanitra indraindray miresaka amin'ny alalantsika izy dia zay ianao vao miditra amin'ilay avoir troisièmement hoe inona avy kay ny talenta sy ressource namen'Andriamanitra naturel et spirituel dia ataovy inventaire dia manontany tena hoe mpitantana mahay avy mitantana ny fananana nomen'Andriamanitra Andriamanitra asehoy anao hoe manahoana fomba fitantanako ny zavatra nomenao mety ve sa tsy mety fa mino fa asehony antsika hoe ato mety ato mety mbola tsy ampy kely tsy fantatro zay ataon'Andriamanitra anao fa zay zany me pratika zany ny hoe méditer sur les paroles de Dieu momba anao hoe le hoe je suis dia avy eo faire hoe inona kay ny asa nasain'ny tompo nataoko l'izy koa zany mety hoe misy saison indraindray le asa ve tsika kristiana natsoina tory sy solo tenan'i Jesosy ety ambony tany fa indraindray koa le zavatra antsonantsika misy hoe mission pendant une saison dia miova le izy avy eo dia hoe ao anatina saison inona ianao zao inona kay ny antson'Andriamanitra anao inona kay nasain'i Jesosy nataonao mety hoe inona kay nasain'i Jesosy nataoko mbola tsy nataoko koa fa indraindray misy fahasoavana ohatrany miantona satria mbola misy zavatra andrasan'Andriamanitra amintsika dia mbola tsy tonga le izy raha tsy vita aloha le teo aloha iny dia fahatelo zany hoe inona kay ny ressource na talenta dans le naturel na spirituel namen'Andriamanitra dia ahoana kay mba fomba fampiasako andreo sy fitantanako andreo zay zany nataoko hoe pratika dia tsara foana mba manao ohatrany hoe partage zany hoe inona ary voarainao androany alina inona kay nanitikitika anao inona nohatrany namanana fanontaniana koa ve ianao afaka sokafanao micro anao afaka manoratra ao amin'ny chat ianao fa tsara foana zany le mifampahery mba mifankafantatra koa tsika hoe aiza ho aiza satria ohatrany hoe raha olona ray rery mana problema dia ianao rery kosa mana problema zay tsy manana zany problema zany nefa matetika ny olona manana problema mitovitovy daholo dia mba mifampahery tsika dia tsika koa fantatra fa mifampitondra mambavaka foana raha ohatra misy zavatra tianao zaraina volontaire moa le izy fa tsy fanerena hoe misy zavatra tsy azonao ve zavatra lazaiko sa mba misy témoignage kelinao ve tsy atao lava koa moa sa misy mba te hiezaka koa ve ianao satria le fiezahana koa indraindray rehefa misy ohatrany hoe témoin ohatr' izao dia ohatrany hoe misy ina fitena zany amin'ny teny frantsay hoe ohatrany hoe mba redevable zany ianao ohatrany hoe mba hita masony olona ve ianao samy teny hoe ianao koa sara mba hoe manomboka izao ianao dia misy ohatrany hoe mba fikasahanao ve hita masony olona ianao mba samy teny satria important indraindray le fanambarany masony olona satria misy lanjan'le izy ohatrany hoe efa manao témoignage ianao ny masony olona na manao fanekena raha misy te hizara te hanoratra dia volontaire be mihitsy dia mahandroso ianao
Azafady tompoko, fiadanana tompoko amintsika tsirairay avy. Tara moa izaho teo fa nianahako ny omaly, ny voaraiko omaly dia hoe ny fitiavan'Andriamanitra antsika, tsy arakaraka ny fandraisantsika sy ny fijerintsika momba an'Andriamanitra no fijerin'Andriamanitra antsika, fa izy tena mitia antsika amin'ny fomba hafa mihitsy. Izany hoe matetika tsika izany raha ohatra hoe mieritreritra hoe misy zavatra nataontsika tsy mifanaraka tamin'ny sitrapon'Andriamanitra dia matahotra tsika hoe tsy ho tian'Andriamanitra, hokapohan'Andriamanitra, dia nefa ny Andriamanitra manana fijery manokana. Dia ny androany indray satria moa izaho tara teo dia ny voaraiko teo izao hoe ny ahafantarana ny fanomezam-pahasoavana omen'Andriamanitra sy ny ahafahana mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra, ataoko hoe araka ny sitrapon'Andriamanitra, fitianiko ohatr'izay izany ilay izy dia izaho se basé tamin'ilay lesona omaly dia ohatran'ny misy zavatra tsy haiko na ilay izaho tara dia ohatran'ny tsy dia nazava tamiko tsara ilay androany hoe ankoatran'ilay hoe ilay fandehanana araka ny sitrapon'Andriamanitra izany, ilay omaly tsy na raha hoe na nisy zavatra nataontsika, Andriamanitra mitia antsika amin'ny fombany foana fa tsy arakan'ilay fijerintsika. Nefa matetika mazàna raha amin'ny fampianarantsika dia ohatran'ny hoe mikapoka Andriamanitra. Ilay efa voateny omaly hoe raha mikapoka izy dia hoe fitaizanantsika ahafahantsika mandroso mankany amin'ny fahasoavana. Dia eo ny ohatran'ny somary very kely, misy zavatra very kely, azafady tompoko. Tsy haiko raha miantra ilay zavatra tiako tenenina fa somary confuse kely. Le hoe Andriamanitra mikapoka ve tsy azonao hoe tiantsika ary ve izy dia mikapoka, sa ilay fampianarana androany hoe ilay identité antsika eo amin'i Jesosy mila hazavaina kely. Ny identité antsika eo amin'i Jesosy raha par rapport an'ilay lesona omaly hoe ilay lesona omaly hoe manana ny fomba fijerin'Andriamanitra mitsikitsika, fomba fijeriny hafa mihitsy ny fijerin'Andriamanitra antsika. Ok. Le izy zany aloha ataoko amin'ny fiteny tsotra mihitsy, omaly zany tsika hoe eritreritra ahoana ny fijeriko an'Andriamanitra, sao dia diso. Andriamanitra akay tia anahy, afaka ny fijeriny anahy fa tsy ohatran'ny hoe raha vao manao diso dia miandry kapoka foana. Tsy izay. Kanefa koa indraindray Andriamanitra mikapoka, ary matoa Andriamanitra mikapoka efa nananatra iny be dia be. Tsy hoe isaky vao diso dia voakapoka. Efa nananatra iny be dia be Andriamanitra matoa mikapoka. Ary ny antony kapohan'Andriamanitra ary indraindray mba hanovantsika izay ilay hoe mba hitovy bebe kokoa amin'i Jesosy, mba ho tonga saina, mba ho vonjena, mba tsy ho very. Izay ilay omaly zany raha ohatra hoe fitiavan'Andriamanitra zany tsy tapitra mihitsy, tsy takatry ny saintsika ilay izy faity. Dia ilay androany indray hoe rehefa fantatrao hoe ianao tian'Andriamanitra be ohatr'izany, iza indray koa ary ahako, iza kosa ary ahako amin'i Jesosy. Ny identitéako tsy any amin'ny zavatra nanako na ny asa ataoko, tsy any amin'ilay hoe je fais na je possède, fa ny identitéako je suis, dia le être zany hoe je suis dia izy ianao, tena hoe zanaka tian'Andriamanitra ahako. Izay no ijoroako amin'ny maha-kristianina anahy. Fa raha vao maka ny identitéako any amin'ny zavatra ananako na any amin'ny asa ataoko, raha votsitra ireo dia tsisy dikany intsony aho zany, tsy fantatro intsony aho zany hoe iza ahako. Fa raha ny identitéako amin'i Jesosy fantatra hoe izaho no vonjena, izaho no fidiana, izaho spécial, na tsy manana n'inona intsony ary dia tsy milatsaka. Satria finoko miorina amin'ny mahatompo anahako. Ohatra izany mijerentsika hoe ireo moa izany ireo stara malaza be ireo, maninona kay rehefa zareo izay moa izany ny danger foana ny olona rehefa andrandraina loatra ka malaza loatra na manan-karena loatra, dia raha vao miala izay zavatra izay dia midéprime daholo. Hitantsika mihitsy izany amin'ireo olona malaza be dia be, ataoko hoe mpanao film ireo staran'ny Hollywood. Dia midéprime zareo rehefa tsy malaza intsony na me antitra, satria rehefa antitra ianao dia misy tanora misondra, adin'ny olona ianao, satria ny identitéany any amin'ny lazany, ny identitéany any amin'ny zavatra nataony, ny identitéany any amin'ny arenany. Fa ny identité antsika tokony miorina amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika. Dia ny fahafantarako fa izaho tena spécial loatra ao mason'i Jesosy, ka tsy mampitovy anahy amin'iza n'iza ahako. Fantatro aho hoe iza ao amin'i Jesosy, ary fantatro aho fa novonjeny, ka na izaho irery ary ny olona teto ambony tany tsy fon'Andriamanitra nakany amin'ny elo, fa nidin'i Jesosy maty teo ambony hazofijaliana ny solon'ny eloko, mba ahafahako manana fiainana ao aminy, ary rahatr'izay makany an-danitra any aminy. Asa raha mamaly ny fanontanianao.
Mahafaly fa misaotra betsaka. Fantatro aho fa sarobidy eo anatrehan'i Jesosy. Fantatro ahako fa tian'Andriamanitra. Na misy ary ny zavatra nataoko tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Fantatro aho fa izay. Kanefany dia mahafantatra aho fa tian'Andriamanitra ary Andriamanitra mahalala fa tia azy ary amin'ny maha olombelontsika misy ny tsy fantanterahantsika satria tsy misy marina na dia iray azy. Dia reny rehetra ireny ve ataoko hoe ireny rehetra ireny ve tsy nasakana an'Andriamanitra hoe hanavao mandrakariva ny fitiavany antsika ve ireny rehetra sy tsy fahatanterahany ireny satria izy mahalala hoe ohatra antsika sao ohatry ny hoe raisiko aminazy zao satria izaho no manontany hoe izy mahalala hoe tia azy ny ao anatin'ny foko manontolo ary raha misy nandehanako teo anatrehany tsy araka ny sitrapony izy mahalala hoe tia azy sy matahotra azy manahoana ny fomba fijerin'Andriamanitra amin'izay fotoana izay. Ok, zavatra tokony lazaiko angamba tsy voalazako dia izao. Ny fitiavan'Andriamanitra tsy voatery mitovy amin'ny fanambinany ianao. Tsy hoe satria tian'Andriamanitra ianao dia n'inona ataonao dia ambinina foana ianao. Fitiavan'Andriamanitra, ny tena tian'Andriamanitra atao anatintsika dia mba hampitovy antsika kokoa amin'i Jesosy. Izay ilay hoe nitanjotsika dia mba hitovy amin'i Jesosy. Donc ny fitiavan'Andriamanitra anao izay foana ny buany, mba hitovy amin'i Jesosy ianao. Ka raha kapoka ny ilaina indraindray na fitsapana dia ataon'Andriamanitra izany mba hamonjena anao. Ny fanambinan'Andriamanitra tsy voatery na maditra be ary ny olona tian'Andriamanitra foana ary vonjena foana iny raha mbola te ho vonjena ianao miala nenina foana Andriamanitra. Fa ao anatin'izay ditra be an'olombelona izay mety tsy tsisy fitahiana aloha mandritra ny fotoana. Fa kosa tsy hoe isaky ny manota ahako na isaky ny solafaka kely ahako dia iny indray ilay kapoka fa tonga dia miantona indray ilay fitahiana tsy ihany araka ny tenenina teo ny fonao ny jerevan'Andriamanitra. C'est une condition de cœur izy en fait fa tsy condition de tsy ny hoe tsy action izany izy tsy ny action fa ny foko ny jeren'Andriamanitra hoe Andriamanitra ange mahalala hoe izy ny tena tianahy. Raha tena tianao Jesosy dia tsy mieritreritra hoe andeha hamitak'olona androany. Tsy mieritreritra hoe andeha hanota androany. Fa ny olona rehetra ange mba samy testa rehefa tratran'ny fanafitoanana indraindray. Fa tena tonga ianao dia hoe tsy nety mihitsy ny nataoko iny. Dia raha miteny aminao Andriamanitra andany ianao mifono dia atelomy ny ambonao dia andana mifono. Efa nataon'Andriamanitra an'izany mihitsy ahako tamin'ny mpiara-miasa tamiko. Ny zavatra tsy ny fanarahana izy ilay mpiara-miasa dia sorena be tamiko izy dia mivavaka ny alina nanao mission zay dia mivavaka ny alina dia tena dia mozy izy n'Andriamanitra hoe mipetraha ianao vavaha dia mipetraka tambofandrina mivavaka dia izao nolazany andany ianao mifono. Ilay tia ahoana kosa izaho ve diso tsy izany diso non andany ianao mifono dia napitso dia nandeha mifono fa izany hoe eny fitiavan'Andriamanitra anao manitsy anao mba hahatsara anao. Fa rehefa anatin'ny ataoko hoe fahamafisan-doha ny olona tsisy fitahiana intsony. Tsisy fitahiana. Izay angamba lisy fa mifono ny jeren'Andriamanitra fa tsy ny hoe inona nataonao androany dia tsy mendrika ianao androany dia kapohana indray ianao aloha asa raha mazavazava kokoa. Mazava misaotra betsaka Ianitra mazava. Merci Nelia. Fahery koa izany ilay izy hoe mandray zavatra koa nareo moa izany dia faranantsika izany amin'ny vavaka ilay izy dia rapitso indray manao fotoantsika ary vavaka isika tompo. Misaotra anao izay Andriamanitra satria mahafinaritra anay tokoa mampahery ny fanahinay sy manazava ny sainay sy ny fomba fisainanay sy manova anay ny fiarahanay toy izao. Dia fantatray fa miasa tokoa ianao fanahy masinao. Dia mangataka indrindra izay Jesosy ianao hoe raha misy olona roa na telo dia eo afovoany dia raha mangataka izay rehetra ireo mangataka tsy fantatry firy nisany efa mangataka izay Jesosy mba ho azavaina aminay ny teninao mba ho fenoina fanahinao masina izay mba handeha amin'izany herintsy fahefan'i Jesosy izany. Ny afo fanahy masina mba hiasa ao anatinay mba ho fenoina izany dililo masina izany izay Jesosy dia mba ho tena extension anao ety ambony tany izay to mba hanao ny asanao ary indrindra mba ho ambassadeur anao amin'izay rehetra alehanay. Dia tahian'izay rehetra tonga teo Andriamanitra izay mba naniry fa tsy afaka koa anie dia mba ho tahianao koa. Dia apetraka aminao ny alinay sy ny ampitsonay indray satria fantatray fa manana zavatra tsara homanina zaraina aminay tsirairay avy foana ianao. Dia ataonay izany vavaka izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay. Amen. Dia raiso ny tsodrano maranantsika amin'ny fotoana hoe ary ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'i Jesosy Kristy.
Ary Andriamanitra ny fanantenanany ameno anareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny finoanareo, mba hitombonareo amin'ny fanantenana no ny herin'ny fanahy masina. Amen.